Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Ankafaliana indray no arabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny Le Cœur et la Voix de Madagascar, tvmada.com sy radiomada.com. Ny orinasa RCL dia orinasa mpanodina irony sakafo irony, mampiasa ny vokatra malagasy eo amin'ny resaka akora ary mampiasa ny fitaovana artizanaly. Arao ny fanadihadiana izay nataon'ny ekipan'ny TV Mada teny an-toerana. RCL production tena anarany dia izy io zany miainga tamin'ny hoe fampianarana, mampianatra ny teknika rehetrarehetra momba ny transformation agroalimentaire. Raha ny tena marina zany raha tena jerena joliana kaiky kely dia zavatra tena ilain'ny malagasy mihitsy le izy, satria hoe misy zavatra anankiray hoe io misy mananasy dia voafatika ho lasa zava-tsafa, zay zany. Io misy ronono voafatika lasa ronono mandomamy, ohatran'izay zany. Satria mampalahelo amin'ny gasy amin'izao fotoana izao dia za zany tena miteny an'izay hoe be dia be ny problème amin'ny gasy hoe mividy zavatra eny an-dalana eny izy, ohatra hoe mividy ronono mandomamy izy, ronono mandomamy aby be mivelona zany, nefa ny izy lany daty le ronono mandomamy dia makarary ny kibo. Fa maninona rehetra hoe manao ronono mandomamy ho an'ny tena manokana, zay zany. Ohatrohatran'izay zany zavatra ohatrohatran'izany. Ohatra resaka soja, ohatra resaka hena, resaka charcuterie, hena apaty io charcuterie. Ohatrohatran'izany zany, zay zany ny target, zay zany ny tena nataon'ny société RCL. Nataony izy fa mbola ataony ihany koa zany le izy, mbola manao an'izany izy, satria ilain'ny ankizy zany, ilain'ny olona le plusny zany, plusny amin'ny fianarana le izy, misy plus amin'ny fianarana, manana maîtrise zany dia manana plus anankiray, tsara be le plus. Izy io le fampianarana io dia ray andro ihany dia vita. Ray andro ihany miditra amin'ny sivy izy io dia milava amin'eo, tsy miantoka ninina le olona, tsy miantoka ingrédient zany fa zay daholo miantoka ny ingrédient. Dia iny izy dia mianatra le olona, mianatra satria ao anatin'ny matière anankiray, ao anatin'ny module anankiray misy matière enina hatramin'ny sivy eo, enina ka hatramin'ny sivy eo. Ohatra hoe matière, ohatra hoe module charcuterie zao dia eo amin'ny anaky 7 eny anazy ny matière ianarana, mortadelle, salami, zavatra ohatran'izany zany ianarana, tena ianarana. Dia ohatra hoe crèmerie misy anaky 7 ny anazy ny ianarana, yaourt, beurre, fromage, crème fraîche, mandomamy, glace, ohatran'izany, zavatra maromaro ohatran'izany. Dia ohatran'izany koa ny pâtisserie ao anatin'le transformation koa ny pâtisserie, satria resaka momba ny lafarina. Dia ao anatin'izany koa ny resaka soja, anatin'izany koa soja koa misy anaky 7 na 8 ny matière ao anatin'ny soja. Dia misy zavatra maromaro ohatran'izay. Dia resaka fruit, resaka momba ny fruit séché, zay zavatra tsara be amin'ny malagasy mihitsy le izy hoe mity izy am'sesage na fruit, hoe atao sesage zany ny fruit anankiray hoe ohatra hoe mananasy dia atao lasa manana hoe afaka mipetsaka heritaona sy tapany. Dia ao koa ny resaka momba ny confiture, ketchup, iny izy zavatra maromaro, zavatra momba ny fruit zany. Inona ny tena hoe marque le vokatra avy ato aminareo ahitana anazy miparitaka eny an-tsena? Enay zany anarana hoe babou daholo ny anarana babou. Fa ny tena mbola mivoaka zao ny yaourt zany zao mbola tena mivoaka. Fa io koa enjana be mamoaka azy satria be dia be concurrence, sy fantatry ny olona ianao voalohany dia ianao teoriana zany vao mampafantatsa anao moramora. Izay mihitsy asika antalika hoe mihoatra amin'ireo ampifaninana be da be, satria eo amin'ny sehatra io efa be da be no manao. Inona ny tena mba hita hoe mampiavaka ny vokatra vokarinareo avy ato amin'ny orinasa misy anareo? Ny vokatra anay aloha dia zao hoe lait entier tanteraka, tsy misy fangason-javatra mihitsy io anankely fa tena tonga dia lait entier miaraka amin'ny ferment. Zay zany tena zay zany dia miaraka amin'ny manamanitra azy, ohatra hoe atao manitra banany izy na zavatra ohatran'izany. Fa zay zany tena anisan'ny hoe mampiavaka anay amin'ny herintaona zany tena anamarika ny tonotoana,
zay hoe hanao zavatra lehibe eo amin'ny resaka production aloha zany tena enjehana izy be lehibe ny amin'ny resaka RHL amin'ny RHL zany. Manahoana resaka fitaovana? Ny fitaovana artisanal tanteraka ny anay fampianarana zany anay tena artisanal fa na izy zany na tsy zany ary mampiasa an'izay mampiasa misy zavatra ampiasainay amin'ny elektronika ihany ary azonareo jerena manamboatra le ohatra moa zany ankizy eo ambony ao dia azonareo jerena hoe ahoana ny fomba fanaovany azy zany satria am'izay le fitaovana an'izay fitaovana efa semi industriel kely eo ambony ao fampianarana zany. Ahoana ny mampiasa piasa hafa ve nareo zany sa hoe ahoana ny piasa manampy anareo amin'ny fanavaozana? Ny karazana orinasa fianakaviana ihany ny anay misy piasa misy anaky 5 eo zany ny ankizy miaraka amiko ato.